Amin'izao fotoana resantsika zao moa dia fantatsika amin'izao ère numérique moa izy amin'ny teny vahiny ataoko ngamba fa samy mahafantatsika fa tsy afa-mandeha rery intsony ny tsirairay raha tsy manana traikefany fahaizana kely amin'ny fikirakirana ny teknolojia de l'information moa zany ka izay indrindra no anaovana ity atrika projet ity zany ahafahantsika miofana aloha amin'ny voalohany indrindra ireo olona any amin'ny SDD anjaran'izy ireo ndray mampiofana ny mpampianatra ary zay moa ny objectif final ny ministère de l'éducation nationale dia mpianatra ka resahana tamin'ny kosomonana projet sur 5 ans izy ity manatritry ny tontolo l'objectif atsika ity dia 80 000 élèves à peu près no anisany azo tombotsoa zany amin'ity fiaraha-miasa miaraka amin'ny Microsoft ity zay zany ny zava-dehibe satria ireo ankizy ireo dia anisan'ny zavatra hoentiny mandrapa any amin'ny asa zay ho ataony rehefa hatrizay lehibe izy io zavatra io tsy misaraka aminy io ary anisan'ny ataontsika hoe avantage moa zany hoentiny foana ny fahaizana mikirakira ny informatique io zay zany ny antony lehibe ao anatin'ny politika lehibe ministère ihany koa zao ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ary anatin'izany lehibe ny fampianarana ny taranja